Araka ny fotoanan'ny fanomezana tokolasy tompoko dia tafaraky eto indraitsika minitra maromaro no niarahana ino iarahantsika eto anolorana ny araba ihany koa ary anasananao anaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao amin'ny teny malagasy eto amin'ny Avotra TV Nitohy ny hetsika izay nokarakarain'ny antoko Avotra ho an'ny Firenena ny makasika ny fanohikevitra izay nentin'ny filohan'ny senita makasika indrindra ny tetehandrom-pifidianana ary ihany koa eo amin'ny sehatry sosialy dia ny fanampen'ny vondrona silamo andreo fianakaviana sahirana teny soavy masoandro teny santony andro no entina amintsika nokafatsika ny fampahalalam-baovao ny tontolo politika Nitohy Androany ny hetsika izay efa natomboky ny antoko Avotra ho an'ny Firenena hatrany omaly teny amin'ny kianjan'ny Mey hatrany no niroson'izy ireto ao anatin'izany tamin'ity andro Androany ity dia nisy ny fisamborana ny mpitarika ny fihetsiketsehana. Nosamboro mitandro filaminana ny maraina teo andriamatoa Laza mpitarika ny hetsika izay karakarainy antoko Avotra ho an'ny Firenena no sady kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Tany amin'ny manodidina ny amin'ny 10 maraina fotoana izay nanobohan'ny hetsika teny amin'ny kianjan'ny Mey Teny Analakely naparitaka mitandro filaminana ny mpanao fihetsiketsehana tamin'ny alalan'ny bomba mandatsa-dranomaso. Olona enina ny naratra ka ny 4 vehivavy ary nisy tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana ny voatifitra tamin'ny balafotsy na bala blanc tandrifo ny fehany sy ny tongony. Nandritra io ihany koa ny samborany teo anivon'ny Nemoraika n'andriamatoa Laza niaraka tamin'ny olona 7 anisan'izany ny mpiambina azy iray. Avy hatrany dia nentina teny amin'ny tobon'ny zandarmaria Firenena teny Betongolo atao fanajiajiana izy ireo. Fitarihana fihetsiketsehana tsy nahazoana lalana fa nohatohanana amin'ny filaminam-bahoaka fanopana sy fikasihan-tanana mpitandro filaminana nandritra ny hetsika izay natanterahana omaly no antony nisamborana n'andriamatoa Laza sy ny namany niaraka amin'ny fanazavana nentin'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny zandarmaria Firenena. Araka ny fantatra ihany koa dia hotazomy mitandro filaminana izy ireo mialohan'ny hanolorana azy ireo eny anivon'ny fitsarana. Ny ataondro teo dia tsy mijanona teo anivon'ny kianjan'ny Mey Analakely ny mpanao fihetsiketsehana. Nisy apahany tamin'izy ireo ny tonga teny amin'ny manodidina ny tobon'ny zandarmaria Firenena teny Betongolo. Manoloana io dia no hamafisina ny fitandrona ny filaminana teny an-toerana.